indra fa tamin'ity androandroany ity dia samy natsapa ny rehetra fa namiritrifiry tokoa ny atsika raha ny voalazan'ireo mpitsabo dia heny gripa no aretina be mpahazo ny olona amin'izao fotoana izao. Misy moa ny toromarika vitsivitsy izay hoentin'ny mpitsabo entina hisoroana izany aretina izany. Mamely ny gripa rehefa vanim-potoana ny ririnina toy izao ary nanamafy izany ny mpitsabo. Vao mendolo ny ririnina aloha zany dia gripa zay ny tena aretina tena mpahazo olona amin'izao andro ary gripa moa dia tena ao anatin'izany zany hoe misy ny sery ny kohaka dia ankizy sy ny olon-dehibe ny tena anisan'ny tena voan'ny vetivety satria ireo ny isan'ny kelikely ery. Voalaza fa tokony anaraka ny toetrandro ny akanjo fitafy satria ny fiovaovan'ny maripana no mahatonga ny aretina. Tena mety zany dia zao hoe atao manaraka ny toetrandro hatrany ny akanjo fitafy. Raha ohatra zany fantatra fa mangatsiaka aloha zany dia tsy maintsy mampiditra akanjo ba, mampiditra ataotao izay hanafana ny tena. Ka rehefa ilay misandra trano mafana iny dia asorina tsikelikely ny akanjo dia rehefa miverina mangatsiaka dia averina indray ny akanjo ba fa atao manaraka ny tsara izy mba tsy hisiana fiovaovan'ny température loatra zany satria ilay température miovaova ny tena mitarika ny gripa rehefa avy eo. Raha eo amin'ny sakafo kosa no resahana dia tsara raha ny torohevitrireo dokotera ny mihinana sakafo misy vitamine C toy ny legioma, ny voankazo toy ny voasary sy ny voasary makirana izay mampitombo ny hery fiarovana.